Salama daoly andondray raha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nodimandry i Bezaza Johnny izay anadahiny Ramatoa Eliane Bezaza any Toliara nisy hetsika fanoherana ny fanenjehana any Tony Perkins. Nodimandry ihany koa tao Catalogne teo amin'ny faha 17 taona ny i Maria Branias ilay teratany Espagnol izay zokilo indrindra eran-tany na doyen de l'humanité. Fifidianana communaly izay ho atao amin'ny 12 Desambra 2024 any Afrika Atsimo ihany no hanatonta ny bilety tokana hampiasaina amin'ny ity fifidianana ity. Ao anatin'izay fifidianana communaly izay hatrany dia fantatra hatreto fa ho candidat ny bentanànan'ny Mahajanga Villa i Patrick Raharmanana raha nambarany tao amin'ny pejiny hatrany. Eo amin'ny resaka fampodiana an'ireo andramena izay efa nivelan'i Madagasikara mandeha ny ezakara diplomatika nanomboka tamin'ny taona 2024 mba hampodiana azy ireo eto an-tanin-drazana izay andramena 700 taona be izao izay voatazona any Tanzania fa mbola tsy tonga mandrakitiny androany. Ireo no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Fifidianana communaly amin'ny 12 Desambra 2024 avy izao no anatanterahana an'izany. Fantatra ankehitriny fa any Afrika Atsimo ihany no hatonta ny bilety tokana hampiasaina amin'ity fifidianana ity. Afrika Atsimo araka izany no voalaza fa nahafeno ny fepetra izay takina amin'ny fanaovana fanatotana ireo taratasy saripady ilaina amin'izany fifidianana izany tahaka anitony. Taoriny fanadihadiana nataon'ny CENI no nahatonga io fanapahan-kevitra io hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CENI tamin'iny andro omaliny. Resaka fifidianana bentanàna indray dia fantatra ankehitriny fa ho candidat izay nirotsaka fidina ho bentanànan'ny Mahajanga Villa i Patrick Raharmanana raha ny fanambarana izay nataony tao amin'ny pejiny hatrany. Ho ataontsika modely amin'ny fampandrosoana fotsiny eto Mahajanga voalohany hoy ny tenany izay efa omeny lalàna manan-kery raha teo izay. Tsy misy fanavakavahana na ady politika na ara-piaviana na ara-pinoina na ara-pahaizana fa anentanana ny fiarahantsika rehetra hoy hatrany ny tenany raha nanao fanambarana tao amin'ny pejiny izay. Resaka andramena indray dia mandeha ny ezaka ara-diplomatika rehetra nanomboka tamin'ny taona 2024 mba hampodiana an-tanin-drazana ireo andramena 700 taona izay voatazona any Tanzania. Conteneur misa 220 izay feno andramena avy eto Madagasikara no tratehaka tany Kenya teny andalana ho an'ny Chine tamin'ny taona 2024. Tamin'ny Desambra 2024 dia nosamboriny manampahefana Tanzaniana indray ireo conteneur ireo tao Dar es Salaam satria saika halefa any Dubai. Io fanagiazana io no nahafahana namerina ny fampirarahana momba ny fampidina ny andramena ho an'ny Madagasikara izay firenena niaviny ireo entana. Araky ny fanambarany ministra tontolo iainana dia nisy ny fanarahana nataon'ny délégation malagasy ary nahazona vokatra nahomby tany Tanzania. Ny volavolena ihany koa ny drafitra ny fampiasana ireo hazo tafaverina anisan'izany ny mety isiny ny lavanty. Any velany indray dia nodimandry tao Catalogne teo amin'ny faha 17 taona ny i Maria Branias ilay teratany Espagnol izay zoky olona indrindra eran-tany na doyen de l'humanité. Nampafantatra izany ny fianakaviany ny talata 20 Aogositra lasa teo iny. Maty tsy nisy fangirifirina izy satria sady tsy narary no tsy narofy fa maty teo ampatorina raha nambaran'ireo ankaiky azy hatrany. Araka izany dia mirary fionona feno ho an'ny fianakaviany manamanjo izay avy ety Amboatawata gasy. Mbola ao anatin'izay vaovao mampalahelo izay hatrany moa dia nodimandry tany Fransa ny talata 20 Aogositra lasa teo i Bezaza Johnny izay anadahy iray tampo amin'ny Eliane Bezaza, secrétaire général ny PSD.
araky ny programa amin'ny ankapobeny raha tsy misy ny fiovana dia andrasana eny vato ny asabotsy 20 aogositra amin'ny 2 ora sy 40 minitra tolakandro ny vata mangatsika ny tomboko lahy dia andalovana ao Belobaka Mahajanga ny alatsinainy 20 ka hatramin'ny alarobia 20 aogositra ho avy izao alohan'ny hitondrana azy any amin'ny fasanidrazany any Ambanja. Ka noho izay dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany Manamanjo izahay avety amin'ny Ouattawata gasy ary mitondra teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ireo izay fianakaviany Manamanjo izay. Ainganeka ho tsara levenana ny maty ary aza misosoka lahilontsony. Any Toliara indray mafampana indray nitoedra raha ao Toliarao amin'izao fotoana izao. Nisy nihetsika goavana tamin'ny lapan'ny fitsarana tamin'ny andron'ny alarobia 20 aogositra lasa teo iny izay manositra ny fanenjehana sy famotorana natao tamin'ny mpanolotsain'ny tanàna ny Toliara voalohany Andriamatoa Tony Perkins. Ity farany moa lazain'ireo mpombazy ho mpiaro ny fahamarinana ao Toliara ary izay no nampirositra irety vahoaka ny lanjatsorabaventy izay nijoro ny aro azy teo ivelan'ny fitsarana izay. Andrasana ny metotoy ny tiraharaha mafampana ao Toliara ity. Tokony niakatra fitsarana tamin'iny andro omaly iny ny raharaha momba ny Tony Perkins izay mahakasika ny famoahany vaovao momba ny Varisimba tao Mahajanga taoriny fanadiadiana izay natao azy teny amin'ny polisy saingy tsy tanteraka izany fa ahemitra amin'ny fotoana manaraka indray. Io ny fanazavana fohy izay nataon'ireo mpanara-baovao avy any an-toerana mahakasika ny tiraharaha ity. Eo amin'ny resaka lavanila indray dia mpandraharaha 580 no nahazo fahazoan-dalana hanondrana an'izany. Navoaka ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ny lisitra ireo mpandraharaha afaka manondrana lavanila eo amin'ny sokajy industrialy ho an'ny taom-panondranana 424 524 marihina fa ho an'ny faritra Sofia manokana dia 5,000 hatramin'ny 3 ariary ny kilao lavanila maitso tamin'ireo tsena ny lavanila efa nisokatra. Izany no fantatra nandritra ny fidinana ifotony izay natao tompona andraikitra nanomboka ny zoma hatramin'ny alahady lasa teo iny. Araka izany dia miandrandra an'izay fiakaran'ny vidin'ny lavanila izay ireo tantsaha mpamokatra an'izay lavanila izay amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo tantsaha izay misehatra amin'izay any amin'ny faritry avaratry ny Nosiny izay hita fa tena niaina tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka vantany voanidina izany vidin'ny lavanila izany nanomboka ny taona 2024 izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao Ouattawata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.